Miarabantsika mpanaraka ny fandarana dinika indray isa-tokantrano na izany amin'ny alalan'ny fahitalavitra na amin'ny alalan'ny onjam-peo na ihany koa amin'ny alalan'ireo tambajotra tserasera isan-karazany amin'ny alalan'ny internet. Andriamatoa Jean-Claude Roger Rakotonirina, mpandrindra nasionaly ny antoko-tiako Madagasikara no vahintsika ato anatin'ity fandarana ity satria maromaro ny raharahany antoko izay mila asitsika resaka ny momba anazy Andriamatoa mpandrindra nasionaly dia faly miarabanao indray tonga seo tamin'ny fandarana dinika. Faly miarabanao Andriamatoa Joël ary miaraba ihany koa ny mpijery sy mpanaraka tsy tapaka ny fandarana dinika na amin'ny alalan'ny televiziona na amin'ny alalan'ny onjam-peo sy nireo tambazona serasera ary na eto an-toerana zany na ny any ivelany ary faly ihany koa ny mifanaritsitava amintsika rehetrarehetra na andritran'izay fotoana somary elaela tsy niaonana zay. Anomboantsika anazy Andriamatoa mpandrindra nasionaly ny mikasika ny tokony nanatotosana ny hetsika tany Soavinandriana tamin'ity fiandohan'ny herinandro ity. Ianao moa anisan'ny karakara ny antota taratasy tany an-toerana, ny tsatso tanteraka ilay izy androany feno mpitandro filaminana ny toerana izay nieritreretana hoe anatotosana an'izany nefa nareo efa teo anivony atoka efa nieritreritra ny hoe tsy anatotosana izay hetsika izay aloha. Inona no azontsika ambara mikasika an'izay? Eny Joël, androany Alatsinainy fa 12 ny volana May tokoa no efa voafaritra tao anatin'ny fandaram-potoana ny bureau-politika ny eo amin'ny anivon'ny antoko-tiako Madagasikara no anatotosana sy nanatanterahana ny redénomisation ao anatin'ny distriktan'ny Soavinandriana ao anatin'ny faritra Itasy. Ary izany dia mahakasika ihany koa an'ireo commune na ny distrika mandrafitra an'izany faritra Itasy zany ary nanasana mihitsy koa raha ny faritra manodidina ohatran'ny solitena avy any amin'ny faritra Bongolava. Amin'ny fanatanterahana zavatra ohatran'izay moa zany dia miezaka hatrany ny atao anatin'ny mpandrindra nasionaly ny ato amin'ny antoko no manatanteraka an'ireo kopitsopitso ny ara-taratasy sy ara-panjakana rehetra mba ahafahana manatanteraka an'izany ao anatin'ny sehatra ny ara-dalàna. Dia nanao fangatahana tamin'ny anaran'ireo rantsamangaika ny antoko-tiako Madagasikara any an-toerana izay satria ny antoko-tiako Madagasikara dia manana rafitra amin'ireo ambaratonga rehetrarehetra misy, izany hoe eo anivon'ny nasionaly misy ny bureau-politika, misy ny rafitra eo anivon'ny région, misy ny rafitra eo anivon'ny distrika mandrapatonga ny any amin'ny fokotany. Dia ny comité ad hoc izay rafitra mahazo fahefana avy aty amin'ny bureau-politika nasionaly no nampandreketina an'izay taratasy fangatahana lalana ahafahana manatanteraka an'izany redénomisation zany ary nametraka an'izany amin'ny fotoana izay tokony hametrahana azy satria iaraha malala fa misy n'ilay fotoana tsy maintsy ho hajaina ahafahana manatanteraka an'izay fangatahana zay. Dia nanao taratasy fangatahana tamin'ny 12 ny volana May teo ny comité ad hoc izay napetraka tao amin'ny chef de district ny Soavinandriana. 12 May no naharaisany district an'izay taratasy zay dia araka le voalazako teo moa misy ny fepitoana ahafahandry zareo mandinika an'izay amin'ny hoe 4 ora dia nandrasana moa ny valiny satria raha antsika malala fa ny andro zoma ny andro fisokafan'ny birao farany amin'ny birao-panjakana dia nezahana ihany nanaja an'izay fepitoana zay. Taorianan'izay moa zany dia nisy mihitsy ny fidinanay bureau-politika tany an-toerana mba anara-maso akaiky ny fanomanana satria fionam-paritra ny zavatra ho atao ary indrindra ihany koa moa fanentanana ny mpikambana satria mbola tsy pihako mazava tsara rehefa avy eo ny antsoina hoe inona marina moa ilay redénomisation satria ohatrany misy manana hevitra mamilivily ary andiso mihitsy an'ilay antsoina hoe redénomisation amin'izao fotoana izao. Tonga tany zay ny azoma mba niandrandra zany ny hoe efa ho avoaray amin'izay an'ilay valiny. Dia rehefa tonga niona tamin'ireo mpikambana tany moa zay dia hoe ny androany hony ny OMC vao hivory ny azoma zany io vao hivory dia amoaka ny valin'ilay izy. Mbola zoma maraina io ny fionandro zareo tany an-toerana satria zay nieritreritra ny hoe ny zoma satria zay tonga tany efa zoma tamin'ny roa latsaka teo angambany. Dia niona tamin'ireo mpikambana dia efa nandalo tao amin'ny district zay fa nilaza ny chef district fa hivory ny OMC fa dia amoaka ny valin'ilay izy androany folakandro tokony eo amin'ny 4 eo. Dia ny andro moa zany zay sady niarany vory tamin'ireo mpikambana nanadiady amin'ny ankapobeny hoe aiza ny fanomanana sy ny zavatra rehetrarehetra. Tonga ny sokatra ny birao tamin'ny roa sasany dia nanantona tany amin'ny birao zay. Dia niaona tamin'ny sekretera zay mpiara-miasa akaiky ny chef district rehefa nanokatra varavarana izy dia nanontanianay hoe tonga eto izahay nisy moa ny solitena avy amin'ny bureau-politika izay nitarihany Andriamatoa secrétaire général dia ny antoko dia teo ihany koa moa ny tenako dia teo ihany koa ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera izay niaraka taminay tany sy ireo membre ny comité ad hoc teo anivon'ny district.
de rehefa nanontaniana lay secrétaire moa de nilaza izy efa voarainay teto le taratasy efa nampitaina any amin'ny tompona andraikitra mahefa de ny chef district ary ampivoriana mihitsy mikasika ny valiny ry zareo am'izao fotoana zao hatramin'ny maraina fa de miandritsika zany miandry ny valiny de niandry ampitoniny zahay ary rehefa vera moa ngamba ny azo mariana kely hoe raha ohatran'izany no fandraisana ny olona andeha ho ila raharaha eo anivon'izany hoe Brown district zay ataoko hoe rafim-panjakana manakaiky ny vahoaka indriny satria solon-tena mpanjakana no reny toerany reny dia ny eo anivon'ny district fa dia iny andavarangana moa no nandraisana anay zara raha ho isy W anankiray nipetrahan'olona nefa zay maromaro fa tsy nasinay olana zany le izy fa de hoe aloha fa iandrasana satria mila ny valiny zay tsika mba hahafahana manatanteraka ny firosoana ny fanatanterahana zavatra tokony atao sabotsy ny apitson'io tsy fiasana tsondra andeha ny fotoana mandeha ny fotoana teo amin'ny efatra eo dingaviko eny teo amin'ny efatra teo zany zay nanontany ray an'lay madama secrétaire hoe aiza hoaiza mba fantatry ny chef district aveo fa misy olona miandry azy eto de sao de mba azonao antsony izy na omenao telefona de nodikodina teo moa zany le madama secrétaire zany fa de hoe mbola miandry tsika sy ny rehetrarehetra tsy tapitapitra zay moa zany de nahazo antso izy tokotokony tamin'ny efatra teo de niala teo akaikinay mihitsy moa zany izy ny telefona satria mety hoe manana endrika somary tsy ambaratelo ny resaka atao fa ny zavatra manandrasanay de mbo ampitafatra aty aminay miandrandrasina nareo na ohatrohatran'izay fa ohatran'ny enjentafika le ramatoa na orony ny entany na idiny brao de nanontany zay hoe fa misy inona de ora firavako zao izy amin'ny efatra zao fa de lasa zay lasa ozy andeha de gaga ihany zay hoe izay zany ajanonao eto fa manahoana inona ny afatra avy any amin'ny chef district de izy moa tsy nitentsy le ramatoa fa tena sady nampalahelo fa tena ohatran'ny mirifotra ohatran'ny enjentafika izy lasa izy nandeha de zay moa zany nanampaharitana ihany de niandry ny brao efa mihidy fa de niandry teo ihany hoe mandrapatonga ny amin'ny 10 raha ohatra ka tsy tonga de io ngamba vao mafana satria mandeha foana ny tsaotsao resaka hoe nalainy tobile teo izy de nantsony préfet any Miarinarivo tsaotsao resaka moa zany zay de tsy ndraiky tam'izay zay na hoe nanaraka anazy tany fa hoe aloha iandry eto satria eto ny brao nandraisany an'ilay courrier de hitanareo ngamba tam'ireny vaovao satria mitondra mpanao gazety koa moa zay nakany amin'ny 10 latsaka fefany io ngamba ny zay vao tonga le chef district niaraka tamin'ny gendarme anakoroa de tonga avy any moa izy de narabanay teo hoe foana tonga eto zahay anaraka an'le valiny lay fangatahana natao de izy moa fa niteny eto fa misy olo-tenanareo eto tsy tokony aningananareo tongotra izy zay raha moa de nataony mihitsy hoe sady niteniteny an'le mpikambana teo toerana izy hoe hitondranareo an'reto olon-dehibe reto ataovanareo fampiororona de te kosa moa zany zay de gaga angamba madama tsisy resaka fampiororona fa solombavam-bahoaka ny manatrika anao eto pro politique zay eto angamba tsy hanana endrika ampiororo anao fa mpanajana mihitsy ny angatahana aminao ny valiny fangatahana vorinareo de mbola teo ihany koa le fanamarinana mafisiko teo Joël fa ny chef district ny manatrika anay eo amin'ny broany fa de hitanareo ngamba ny tam'ireny vaovao reny fa eny andavarangana no fampiresaka na le lanjan'le resaka atao raha zany tena mametraka mihitsy hoe aiza hoaiza ny fipetraky lay antsona hoe autorité de l'État fa eny andavarangana no andraisan'ny chef district ny vahiny mandeha mitsidika azy amin'ny alalany atao hoe fomba ofisialy sady nisy antondia manokana ary fantany ny antondianay fa tsy sanatriako hoe olona andeha andringelina azy amin'ny asany fa de nivitaina teny andavarangana moa ny resaka tamin'izay de teo izy voalaza taminay hoe izao mihitsy zany any andro amin'ny andro amin'ny 10 latsaka folo vao ivory ny OMC de fa hafahafa ihany satria hatramin'ny maraina hoe nivory de mbola vao ivory zay zao satria nany mpikambana amin'ny OMC zay avy amin'ny police pirenena raha mbola tsy teo tamin'izay fa mbola tsy ampy izy mbola tsy feno ny élément fa dia ivory zay rehefa aveo de ho azonareo androany andry ny valiteny de zay moa nametraka tsara mihitsy efa zay ihany ny antondiana taty sy miankina amin'le valiteninareo androany no afanay miroso amin'ny fanatanterahana ny zavatra rehetra atao satria amin'ny alatsinainy ny zavatra atao rapito sabotsy efa tsy misy tsony voan'ny brao ivo de najaina moa izy tam'le fepitoana iny ara fa de mivoriery nareo fa izay afaka mamatory eo ampefy tsy mampanininy zany na omenareo anreto tompony andraikitra anreto toerana reto ny valiny de teo moa zany de lasa zay nialan'le toerana fa ataoko angamba fa mbola nijanona mahatratra tao ampefy zay satria niezaka nandefa an'ireny vaovao reny taty aminareo mpanao gazety amin'ny valo sasany alina zay ny miala ao ampefy hiakatra ty Antananarivo manontany reo mpikambana natao toerana hoe fa nisy fiantsona ave tany aminareo avy any amin'ny district nilaza aminareo le valiny de hatram'izao tsy misy tsisy nandrasana fa lasa zay eny andalany zay ny maheno antso avy amin'ny mpikambana maheno fa efa nanao fanambarana ny amin'ny RNM ny chef district
milaza sady ny fanafoanana zany hoe le valiny le zavatra tokony nomenanay any amin'ny RNM ny aliny zoma no misy maheno fa hoe izay ny valiny de zay moa nanao hoe itsika de miandry an'ilay taratasy ofisialy am'le valiny fa fanambarana nataony tamin'ny RNM zay tsy mamaly an'le fangatahana natao ny asabotsy no nampiantso ny chef district nampiantso ny député ny Rivonimamy monsieur député Rodin hoe alay voaty ny taratasy valiny lay taratasy fangatahanareo de nalaina tany moa zany de rehefa nivakina de ity ny valin'le taratasy moa tam'izay fa de hoe fangatahana ampiasany nanaovana redynamisation team sy ny fampiasana ny kanja maiso ny amin'ny tamin'ny le 11 zany de nijerena fa de hoe mandata teraka n'lay fangatahana no ny antony satria nanao tany de hoe araka ny didim-pitondrana laharana voalohany zay navoaka ny préfet tamin'ny 11 mai 2022 gaga ihany izahay hoe zany efa tamin'ny 11 zany nyvaliana le izy raha tena marina fa ny zavatra nagaga fotsiny tamin'le 11 ty zavatra ty ozy izy no efa navoaka ny préfet nefa ireo nanatitra an'le fangatahana tao le 11 izahay ny onaminy zoma tsisy resaka akory ny tany marina fa mety hoe mbola gardeno secret izy fa hatram'izao moa ity didim-pitondrana lazainy ty mbola tsy hitanay masy ty didim-pitondrana voalohany zay ny resiny préfecture-ny itasy zany io zany fanapa-kevitra voalohany ny resiny préfecture-ny itasy de mahakasika ny hoe tsy fahazahoana mampiasa ny kanja maitso sy ny tsy fahazahoana manao fihetsiketsehana na famorim-bahoaka ao anatin'ny districtny Soavinandriny de gaga ihany izahay ary alay mpanalo Joël ny manontany tena hoe fa maninona no nisy an'izany fa 11 mai latsaky ny fangatahana avy taty amin'ny antokotiko Madagasikara anao redynamisation eto am'izay vao manomboka manipika ny hoe ny redynamisation re tompo de tsy famorim-bahoaka famorina nireo mpikatroka sy mpikambana ao anatin'ny antokotiko Madagasikara zay ao anatin'ny rafitra manomboka avy any amin'ny fokotany commune district tsy mitovy mihitsy angamb'zany amin'ny alalany hoe famorim-bahoaka ny zavatra matsikaiky am'izao fotoana zao manko Joël dia sady matoa mafiera ihany ny tenenana an'izy hoe ny am'izao ny antoko politika rehetrarehetra de mihindrana sy mampiasa ny ty teny hoe redynamisation ty fa ny zavatra manahirana anatin'le izy de tena le endrika sy le fomba anaovan'ny redynamisation no ataon'ny sasany dikavilana ka mety manjary mandiso an'le fotom-pisaina nyreo tompon'andraikitra aloha ataoko an'izay hoe mandiso an'le fotom-pisaina an'le tompon'andraikitra am'le hoe redynamisation midika famorim-bahoaka raha ny redynamisation zay nitapahany aty amin'ny tokotiko Madagasikara nanomboka tany amin'ny taona 20 ny nanapahana an'io fa noho ny fisiny ny ina moa confinement tsy nafanana tanteraka azy de am'izao fotoana zao moa milamina am'izay ny afahany rehetrarehetra mifanerasera sy ny ataotsy hoe na ny fanerasera amin'ny alalan'ny déplacement na ny famorim-bahoaka tsy voafetra itsony de izay famorina olona maro moa fa tsy vahoaka de izay no mahatonga an'izy am'izao vao mandeha fa io de tena raha anatiny antoko ny redynamisation fa tsy resaka hoe famorim-bahoaka ka ataon'ny sasany satria am'izao fotoana zao tena tsoroko efa mampiasa an'io na hatramin'ny ina moa ny antoko politika an'io amin'ny fitondrana ary am'izao fotoana zao kanefa rehefa jerena le votoatiny sy ny fomba fisehoana le redynamisation ataony de resaka oeraoera sy fitanisana velirano fitanisana ny zavabita sy ny fampanantenana sady ny amin'ny manaraka zay efa manana endrika karazana pré-campagne na propagande ka manjary diso ny fomba fijerin'lay hoe redynamisation fa verina eto ihany raha ampiasa n'lay teny redynamisation nareo antoko rehetrarehetra zay isoranay nareo satria mitaratra foana ny ataony antokotiko Madagasikara dia tena le redynamisation ny atao raha mily anareo inona moa ny antsona hoe concept n'le redynamisation de tsy mampanininy azonay ataony manoro anareo fa misy dingana maromaro sy lafin-kevitra maro no atao mandritra n'zany redynamisation zany fa tsy resaka spectacle tsy resaka oeraoera tsy resaka fampanantenana zay miendrika karazana fampelezan-kevitra ka raha ohatra iverenana ny taon'ny Soavinandriny de zay nefa ny antony nandavany tao amin'ny sous-préfet tao amin'ny préfet an'le hoe tsy fahazahoana mamory vahoaka tsy vahoaka mihitsy no nantsoina tamin'le redynamisation fa ny mpikatroka sy ny mpikambana tiako Madagasikara ao anatin'ny faritra sy ny district manodidina azy nefa nisy famorim-bahoaka ny alahatra iny aloha zany mbola ho ataontsika rehefa aveo iny de ny fampiasana an'le kanja maitso tamin'ny voalohany tadidiko tsara va raha nametraka an'le fangatahana tany amin'ny district ny comité ad hoc de fa nilana vanina sarao roa le fangatahana ataova aloha voalohany indrindra fangatahana ampiasan'le toerana fotsiny zay ny district ihany ny manapaka ny fanomezan-dalana amin'io
de ataovy mitokana mihitsy ndray le fangatahana n'lay hoe redynamisation zaraina aloha le fangatahana de nalefa tany naverina ndray ho arefer fatambaro ndray le izy satria anaovana nyty zavatra satria na ny tokony ho izy raha le fampiasana an'le toerana no ny laviny tao amin'ny distrika no ny anton'zay hoe anazy manokana iny a mbola tsy mampaninina anay zany fa le fanaovana ny redynamisation ny sakanana mihitsy a no miendrika fandrarana ny etsika na ny fahalalahana maneho hevitra ataony antoko politika anankiray amin'ny fampandehanandrarany amin'ny akapobeany ka raha ohatra ka nekena ny fanaovana ny redynamisation zay tsy hitanay mihitsy ny antony andavanazy afaka mitady toerakafo zay tsy voatery tao anatin'le kianja-maitso fa natambatra ao anatin'ity taratasy fandavana ity na le fampiasana n'le kianja-maitso na le fanaovana mihitsy an'le redynamisation aiza ho aiza ao anatin'zany le liberté d'expression hoe no mahatonga anay mahitany hoe manahirana ihany mieritreritra azy de atsidiko fotsiny anefa nyreo aveo araka nytenenao teo Joël fa mialaady omaly de nisy etsika fa ninninona ny lazaina eto ninninona ny ambara eto a etsika ara-politika no ny tanterahany antoko ao anatin'ny fitondrana tao anatin'le kianja-maitso mody ny ravahana fotsiny hoe spectacle gratuit nyaingy fa efa enonay mialony fotoana izy io hoe be ny tanàna zay voafidy tamin'ny anarany IRD no nanomana n'lay izy a le etsika de nasinan'io spectacle gratuit io mba ho fisaorana ny fitondram-panjakana tamin'ire fototrafitrasa zay nomena ny commune tao anatin'ny district inony zany fa tsy etsika ara-politika izany rehetrarehetra zany no ametrahana eto fa hoe misy ny fanampan-kevitra mitanila eto amin'ity fireneny ity toerana anankiray zay namoany préfet ny dite fa tsy azo anaovana etsika nefa dia ny ampitso mialohan'lay ampitson'le namoana ny fandavana ny antokotiko Madagasikara ray andro mialohany tokony anataterahanay satria Androany Alatsinainy tokony anataterahanay an'le redynamisation de navela malalaka nanao an'le etsika tao anatin'io toerana io ihany ny azoko lazaina hoe etsiky ny mpitondra miaraka am'ireo be ny tanàna zay niresantsika teo ary koa raha ny lehibe ny district raha nanahirana ihany koa na ny fahitana ny lehibe ny district zay manao fanamina miatrika an'izany zavatra rehetrarehetra zany manoloana ny antso de ataon'ireo ataontsika hoe tompona andraikitra tsy haiko ny grand corps nga izy zay mbola tsy fotoana lava koa ranga am'izay a nanao antso ny amy tokony ametrahany amy toerana tokony hisy azy ireo grand corps na ireo mpiasa-panjakana ambony na hita fianarana tokony manana fahaizana manokana am'izany resaky hoe administration territoriale zany a no mahitanao fietsika eny an-kanja amin'ny alalany reny ataon'ireny chef district reny dia mampita hafatra ihany zay alohany angatahany le grand corps an'lay fametrahana azy amy toerany amma mpandrarà manana an'izay faiza manao mikasika ny fitantanandraraham-panjakana zay a de tokony ry zareo mihitsy aloha ny tokony ametraky ny toerany amy tokony maizy azy satria raha reny fihetsiky nataony chef district tany amin'ny soavinandriny reny a dia mandoto ihany na manimba maso fijery an'izany resaka grand corps de l'état zany sasanatrive mbola ty ivelany mbola tsy mahazo fahefana de grand corps fa sanatriaviny rehefa mahazo seza ipetrahana mialatsiny fitenenany lasa petit corps zany hoe tena n'le olona manatanteraka an'le andraikitra mihitsy no manimbazimba n'lay antsona hoe fametrahana ny fahefam-panjakana satria ry zareo ny solo tena mpanjakana eny an-toerana ka ninninona ny tsindry ninninona ny ataontsika hoe inona moa zany ny baiko ara-politika azon'ireny olona reny a tokony eo ny tena neonony ny tena hoe neutralité ka ahafahana manao an'le antsona amin'ny teny vahiny hoe traitement égalitaire ho an'izay rehetrarehetra sy araka ny voalazako teo a toerana ray ny nangatahana didim-patondrana anankiray ny navoaka ny préfet zay mandrara ny famorim-bahoaka sy ny etsika ara-politika ka ninninona ho an'ny appréciation natao ninninona ny zavatra ho resahana etsika ara-politika ny zavatra natao tao amin'ny kianja-maitso ny soavinandrina ho malelaady mijanona moa zany taty amin'ny fanoerana mijanona taty amin'ny tiako Madagasikara tsy nanao fanambarana akory ary fa de mbola andinika ny tokony natao akory moa ny atairana fa miantso ny namana avy any toerana androany fa dia temitra mpitandro ny filaminana ilay kianja-maitso kanefa izahay tatya de fa nanao hoe rehefa tsy nomena lalana atsika de aloha janona ho amin'ny fotoana manaraka ny anatanterahana azy kanefa de nagaga fa de temitra mpitandro ny filaminana le toerana kianja-maitso ny andrasana
de zay nefa natao hoe andanina volam-panjakana nindino zany déployena moyen tena satria zay mihino fa tsy mpitandro ny filaminanao soavinandrina rery ny tonga atao raha ny fahitana ny lisany teo fa de misy mihitsy nampiakarina avy any amin'ny districta manodidina zany rehetrarehetra zany angamba Joël no entiko amaranana an'izy de hoe mitodika aty amitsika ny mason'izao tontolo zao ka manoloana an'le zavatra ohatran'reto de fapetraka foana hoe manaratsendrika ny firenena raha ny tompona ndraiky mpanjakana zay hoetreretina hoe tokony ampiatra ny état de droit any am'izay rantsamangaiky ataoko hoe mbola ny district ny soavinandrina nge raha hoisy 500 kilometra miala ny renivohitra nefa de fa izany no zavatra hita manahoana ny any amin'ny tany ataotsika hoe ankodaoda tany tsy azon-dalana tsy any amin'ny district zay ataotsika hoe enclavé mampieritreritra ihany ka de mba mitona ihany atsika rehetrarehetra mba ho tombotsoa amboniny ty fireneny ity aoka re tompoko ny fahefany ampelatanatsika izay voafaritry ny lalàna fa tsy zay takatry ny saintsika nokany mba izay ny mba anateterahana ny andraikitra mba tsy isiny ny mizana tandrinila hoa raha eo amin'ny tany hoe samy antoko politika raha ohatra ka hitariko lavidavitra indray ara Joël de ny arantsika nahita nisy etsika redynamisation mihitsy ny titre nataony antoko TGV tao Ambatondrazaka tamin'ny asabotsy teo zay nataoko teo hoe misy lalàna firy ny eto Madagasikara tsy jerevako any amin'ny lafiny hoe tsy fampiasana toerana fa ny tany Ambatondrazaka moa nataony teny amin'ny rond-point azy tany nefa de nazahoana lalana tany amin'ny préfet tany amin'ny toerana ny tato amin'ny soavinandrina toerana mifefy netretiny hoe mba hialana am'izay fikontana ny nangatana an'le toerana kanefa moa de nandraisana vepety tsy maninona am'le toerana araka nisahako teo fa redynamisation ny saika nataony antokotoko Madagasikara teto soavinandrina redynamisation ny nataony antoko TGV tao Ambatondrazaka eo le hoe 2 poids 2 mesures fa izany mahazo manao izany tsy mahazo manao tena tsy mpiampony malala fa dia anjaratsika rehetrarehetra mieritreritra fa ny anay de zao ny redynamisation ny antokotoko Madagasikara de hitohy foana satria efa fanapakevitra ny raisinay io ka tsy hemitra itsony zay reto Joël tsy manana fomba fijery ve ianao hoe arakaraka ny mampanatrina ny fotoana ny fifidianana taona 2024 nohatra ny mampienjana kokoa le fipetra raisy ny le fitondram-panjakana satria hatramin'izay nisy fotoana navelany vory ihany ny antokotoko Madagasikara rehefa manao redynamisation tamin'ny faritra sasany mampalahelo nefa raha izay tokoa ny toejava-misy Joël satria mifanohitra tanteraka amin'ny zavatra andrasantsika ny rehetrarehetra ny mpiantsehatra ara-politika raha maheno angamitsika tatoato fa samy manandra-peo daholo ny rehetrarehetra manoloana an'izay fahakekezany zay fotoam-pifidianana amin'ny taona amin'ny 2024 zay voafaritry ny lalana mpanorenana moa zay dia efa izao sahady de efa miantso na ny antoko politika na ny fiarahamonim-pireneny na ny any amin'ny sehatra maro samihafa ny miantsony hoe sao de tokony miroso mialoha tsika amin'le fifampidiniana amba ahafahantsika mamoaka ny fenkevitra na mijery miaraka an'ireo zay rehetrarehetra tsy nety satria tsisy afaka hiteny eto na ilaza fa tomomba ny amin'ny tsakany sandavana ny fanomanana sy ny fanatanterana fifidianana nandritry ny fempotoana lasa reny fa noho ny fifandaminana sy ny resaka antsika hoe fitandrovana ambony ny tombotsoam-pirenena de nisy fandeferana tao tsy isanandro kosa nefa ny andefitra ary zay no mahatonga ny hoe teny izao sahady de tokony efa hiara idinitsika izay no mahatonga ny antsoantso enitsika mikasika ny antsony hoe concertation nationale io ary koa na Joël mbola diniana lalina hoe mitovy tokoa ve ny zavatra andrasany tsirairay sy ny fomba hoentina anaterana le concertation nationale fa ny zavatra eno aloha zany dia miezaka ny rehetrarehetra miantso an'izay fisiny fifampitonandoha amin'ny masamy malagasy mba ahitana an'izay tokony fomba hoentina anarenan'ireo tsy mety ka mba ananantsika fifidianana ekeny be sy ny maro madio sy mangarahara ka raha ozy izy ianao hoe eo le antso atao am'le mba isiny zay fifanantonana mba isiny le fanomanana sy ny fanateterana ny fifidianana ka efa izao sahady no fomba hoentina neona fa satria eritrereto fa ao anatin'izany fanomanana ny fifidianana zany sady igny satria eritrereto matoa ny antoko politika anankiray ary tsy afeninay ny anatin'ny antokotiko Madagasikara raha ny manao an'le redynamisation na ny famelomamaso ny antoko de nametraka mihitsy ny hoe fiomananay ny atrehanay ny fifidianana na androany na rapitso na fakapitso na amin'ny 2023 ka raha ny fanakatsakana ny antoko ray am'izay fanomanana sy iomanana ny am'izay iatrena ny fifidianana zay no atao sakatsakana sady do zao hoe tsy ho tonga mihitsy any am'le resaka fitoniana am'le zavatra eritreretina hoe iarahana idinika zay zavatra zay ka tsy te hieritreritra an'izay zay Joël fa eo moa zany no avy ny tsara ny hoe
tena noho izay zavatra ihany teneninao zay marina ve hoe efa mianamanakaiky ny fifidianana de hoe zana ny anakatsakana ny antoko izay aloha niarany androany fa tsy fantatra zay mbola azo ny antoko hafa ary eo ihany koa hitamaso hitapoko hitapirenena ny fanomezana vahana ny antoko ny fitondrana zara moa gaga hoe fa inona ny sedra inona ny olana ny sedrainy zany antokony eo amin'ny fitondrana zany no anao le redinimisation sa le redinimisation mihitsy ny ohatrany mahafinaritra azy de teneniny satria ny antoko tiako Madagasikara ny matony roso tamin'ny redinimisation nisy antony tsy maintsy nrosoana tamin'izay ka engane ka mba tsy ho izay ny zava-misy Joël fa raha tsy zany mbola averiko ihany hoe tsy sanana tombotsoa amin'ny fananana ny ataoko hoe fikorontanana ny tsy fahatombanana zay zavatra hoetretintsika ho atrehana tsoatsitsika nisy ny filana tamin'ny mpikambina vaovao eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana andro vitsivitsy lasy zay anisany nandray anjara tamin'izy ianao anisan'ny resahana atao daholo ny endrika sakatsakana sy ny zavatra tsy nety tamin'ny fifidiana tamin'ny taona 2024 aiza ho aiza ny adihevitra amin'izao tao aorianan'ireny hoe fihaonana voalohany tamin'ny mpikambana eo anivon'ny HCC reny Andriamatoa coordonnateur national anisan'ny nanamarika niny herinandro lasa teo tokoa ny fanasana zay nataon'izy ireo tao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana nanasana n'ireo mpiantsehatra rehetrarehetra mahakasika ny fifidianana tao ny antoko politika tao ny fiarahamonim-pirenena tao ireo fikambanana maro samihafa teo ihany koa ireo androm-panjakana maro zay nanombohana ireny moa araka an'le voalazako teo nefa finiavana irosony any amin'ny ataontsika hoe fijerevana ny mialohan'ny fotoana ny zavatra rehetrarehetra zay tsy nety zay niarahana ny aina nandritra ny fifidianana reny niarantsika malala fa tena nametrahany vahoaka malagasy na ny ataontsika hoe naty ampisehatra ara-politika fanakianana betsaka mihitsy ny fomba fiasany HCC teo aloha tamin'ireny fanapahan-kevitra zay niarantsika nalala fa ny azo raisina fa tsy mitombona moa ny nalaza tamin'izany fotoanandro an'izany ka raha nisy ny fiaonana zay nanasany zareo tao amin'ny membre ny HCC vaovao dia amparisihana tanteraka no niatrehana an'izany mba ahafahana miara-midinika satria raha ohatra ka manam-piniavana marina mba hanarina ny tsy mety teo aloha de zay ny zava-dehibe de tonga nanatrika an'izany moa ny délégation avy aty amin'ny antokotiko Madagasikara zay nitarihany Andriamatoa Marc Ravalomanana ny filompanorona mihitsy satria nahazo fanasana izy dia rehefa tonga tao moa ny zavatra nitseho aloha de niarahana hita fa saika niompana betsaka tamin'ny fampafantarana ary reo rijan-tenin-dalàna mametraka ny fahefana sy ny fomba fiasan'ny HCC no nazavaina amin'ny atsipriany tao de niarana anaiky ny rehetrarehetra hoe raha ny rijan-tenin-dalàna sy ny ataontsika hoe ny fomba fiasa de mazava fa ny zavatra mitranga sy ny fanontaniana nipetraka rehefa aveo de hoe fa inona ny antony mahatonga n'ilay fampiarana an'le izy tsy mifanandrify amin'le zavatra andrasana araka ny voalazan'ireo rijan-tenin-dalàna ireo betsaka moa ny valiteny entina teo ary ampikambana vaovao tao amin'ny HCC moa zany de saika tonga de tsorona hoe nanilika tanteraka n'le andraikitra tamin'le mpikambana teo aloha satria hoe ireny moa zany ozy izy zareo ny teo amin'ny teo aloha nanao an'izay fa teo ihany koa moa ny fanomezana tokony amin'le hoe tsy verenany tsony amin'izay tsy fetezana nisy tamin'ny fomba fiasany HCC teo aloha zay betsaka ny fanontaniana ny voaka tao fa tsy valam-parany fa ny fanantenana andrasana de ingany hoe karaha anasa tokoa ny zavatra rehetrarehetra nampianantenaina teo ary mbola nanamafy ihany koa izay fa tsy vita ny ataontsika hoe fampanantenana ohatran'izay le izy fa tokony irosonina lalindalina kokoa amina dinika zay mbola amin'ny alalan'ny concertation ihany koa no iarahana mamoaka an'izay fenkevitra hitany rehetrarehetra mba ho isiny tolo-kevitra ny rehetrarehetra mba ahafahana manarina an'izay tsy mety marina fa efa mipetraka lalàna reny fa be da be ny zavatra nipetraka atao fa nanyrafitra range betsaka nanome tolo-kevitra hoe tsy maintsy ny HCC hoe zany nanao ny fitsarana ny fifidianana sa azo atao ihany ny mandinika ohatra ny tamin'ny andro ny tetezamita ka nisiny reny CES reny tolo-kevitra moa zany nomeny olona tamin'izay fotoan'izay nandritra ny fiatrehana ny fivoriana io fa ny fanapahan-kevitra amin'izay de mbola ho hitantsika io ihany toyany fa ny zavatra azo apetraka ao anatin'le Joël de nylazaiko teo hoe efa dingana sady aloha amin'ny fanombohana fifanantonana amin'ny fampiresahana mba hiara-mijery an'izay zavatra rehetra tsy nety nandritra ny fifidianana rehetrarehetra ny fanesy mba tsy verenany zany tsony amin'ny fifidianana manaraka taoriana kely zay de hitantaratra ihany koa fa nandalo teto amintsika niona tamina tompona andraikitra isan-karazany ny mission d'observation ny vondrona européenne izay nametraka ihany koa hoe tokony misy fijerena ny lalàna mikasika ny fifidianana tokony isy ihany koa ny fikaonan-dom-pirenena mba ahafahana manatsara n'izay fikarakarana fifidianana eo aiza ho aiza ny fomba fijerena tokotika Madagasikara manoloana an'ireny fanambarana sy mbola hoe
hetsiky ny asa ataony mission d'observation ndray mato mpandrindra national. Anisan'ny zava-dehibe tokoa aloha zany ho antsika eto firenena ny fahatongavan'ireo solitena avy any amin'ny Union européenne nanao an'le tombanezaka mikasika an'iren'le recommandation nga ny filaza azy amin'ny teny vahiny taorinany reny fanatanterahana ny fifidianana tamin'ny 2024 reny. Anisan'ny nanana solitena niona tamin'ireny iraka reny zany ny atokotiko Madagasikara ary niarany dinika sy ny fanakalo hevitra mikasika ny zavatra fampidinina atao ary niarantsika rehetra nahita sy naheno tamin'ny enao manjery angamba ny fanambarana nataony zareo taoriny zay fionana rehetrarehetra zay fa notsipiany zareo manokana atao mihitsy ny hoe betsaka ary mba tsy ilazana ny hoe ny ankamarony ny zavatra rehetrarehetra ny recommandé tamin'iny évaluation nataony zareo tamin'iny fifidianana 2024 iny dia tsy tateraka avokoa na ninina tsy nitaterahana ka ametrahany zareo an'le aiainy hoe raha izay zany ny zavatra mitranga de mampiaiaia ny zavatra mety hitranga amin'io fifidianana manaraka io ary de nanamafisany zareo teo moa fa io mo rehefa samytsika malagasy eto ny fampitaona am'le hoe ndao anao an'le fikonandoa dia angambany ataoko tsy mifampiaino tsika fa angamba rehefa reny vazaha na reny mpiaramonantoka na ny mpamatsy vola reny no manatevin-daharana atsika am'izao no manosika ny hoe tena ilaina ny tsy maintsy irosonareo am'ilay fikonandoam-pirenena mba hahafahanareo midinika sy miara mamariparitra amin'ny ankapobeany mikasika ny lalankombana sy ny fomba fiasa ahafahana manatsara n'ireny lesiko rehetrarehetra tamin'ny fifidianana zay efa nitanterahany reny inona maromarina fa mipakany an'nypototsofo ny tompona andraikitra tsirairay avy ireny afatra napetraky ny mpiaramonantoka zay ataontsika hoe ireny moa matetiky ny andrandrantsika satria am'izao fotoana zao Joël tonga de atsidiko sady fa mbola tsy eto ambany masoko moa izy fa naheno ihany tsy lintsofona hoe efa nivoaka ny fankatoavan'ny gouvernement mikasika ny anaovana an'le refonte de liste électorale io moa zany tsy safidy ny anaovana na tsy anaovana an'io fa ny lalàna mihitsy ny manery fa folo taona ny faharetan'ny lisy-pifidianana anankiray ka de efa tapitra moa zay folo taona nandritry ny amin'iny taona 2020 sy 2020 teo iny izao ty de tsy maintsy mirosotsika anao an'le refonte ary io moa zany de tolotra proposition nalefa ny avy any amin'ny CENI tany amin'ny gouvernement fa araka ny tsy lotsofina eno de ohatrany efa nakatoavina tamin'ny herinandro teo ngamba zay fanapahana mikasika ny hoe tsy maintsy irosona amin'ny refonte de liste électorale iarantsika malala fa vola tsy toko tsy foroana no ilaina afahana manatanteraka an'izany de zay nataoko teo hoe bon raha ny fanirina mo de zay rehetrarehetra makasika ny fanatanterahana mikasika ny fifidianana de irina mba ho teti-bola mpanjakana madiodio no anatanterahana azy kanefa ny arantsika mahita raha tsy diso fa raha ny teti-bola ataontsika hoe ny loi de finance initiale teo mbola tsy de nametraka mazava tsara an'izay mety ho fandanina hiatrena an'izay refonte zay tsy fantatra moa zay iseho anatin'ity teti-bola mpanjakana simpanitsina raha ohatra ka taoriny zay nivoahany zay fankatoavana tsy maintsy irosona amin'ny refonte de liste zay no anoka bola tokoa fa raha tsy zany de tsy maintsy hiazakazaka ihany tsika am'reto mpamatsy vola zay nanampy atsika foana hatramin'izay ka raha ohatra ka am'ireo olona zay mbola hiazakazantsika anampy atsika rapitso no efa manana an'izay fomba fijery hoe tsy dia narisika loatra ny tsika teto Madagasikara na reo tompona andraikitra zay voakasika zay tamin'ireo recommandation rehetrarehetra zay nataony tao anatin'ny teboka maromaro tao anatin'ilay tombana nataony taoriny taona 2020 sy 2020 reny dia somary maratsendrika atsika ihany zay ary raha mbola iverina atsika Joël mikasika an'le zavatra voalaza teo satria anisan'ny teboka ray ao anatin'ny recommandation nataony mihitsy le fahalalahana am'le fanehoan-kevitra amin'ny lafiny rehetrarehetra kanefa de mbola hitatsika teo ny zavatra niseho tany Soavinandriana fa de mbola fanakatsakana tanteraka an'izay fanehoan-kevitra malalaka zay ka hoy zay hoe mitodika aty amintsika foana ny mason'izao tontolo zao ka raha ohatra moa tsika misy manana tombotsoa am'izay anaratsendrika n'ity fireneny ity manoloana an'izay dia ataoko fandraikitra lehibe ho azy zay eny ary amarina ny fandarantsika ndray matompandrindra national de meko minitra vitsivitsy ianao hitondrana vaovao faraparany na ihany ko ho feny zay resaka nataontsika zay eto ampamaranana angamba zany dia mamerina trany aloha ny fankahirezana ho an'ireo mpikambana rehetrarehetra tany amin'ny fatritasy indrindra fa tao anatin'ny district ny Soavinandriana zay hatramin'ny malialina mbola nanontany anay foana hoe inona zany no tokony atao foanana ave zany ny etsika tokony atao any fa de efa nisy tokoa ny favononana sy ny fiomanana satria tsy zavatra ny tampotampohana tsy inona le zavatra saikana atao fa efa nomanana ambolana maromaro am'le fitsidiany politika ka tsy tokony anakivy atsika zay fa araka ny resahako teo ny redynamisation de mbola mitohy foana
fa tsy maintsy hojerevantsika ny endrika afahana manatanteraka azy ary hoeninareo manaraka ihany ny fotoana ahafahantsika manatanteraka an'izay. Ny amin'ny lafiny araka ny ataontsika hoe ny raharaham-pirenena amin'ny akapobeany dia mbola mametraka hatrany izahay. Tsy misy manana tombontsoa mihitsy amin'ity fireneny ity ny sy ny korontana. Tsy misy manana tombontsoa mihitsy amin'ity fireneny ity ka ananana an'izay lonilony ara-politika zay fa dia miangavy amin'ireo tompon'andraikitra mahefa rehetrarehetra isany ambaratongany mba hampiatra ny fahefany eo am-pelatanany mba tsy hanao an'le mizana-tsindrinila ka afany fanapaha-kevitra ho raisina ho an'ny ataontsika hoe samy antoko na ao samy hoe fikambanana fa tokony mba hatao an'le traitement égalitaire daholo ny rehetrarehetra satria tsy misy olona navondron'olona ambonin'ny lalàna fa samy voafeny lalàna avokoa itsika rehetratra malagasy ka dia manatitra ny fisaorana fankatelemana na rehetrarehetra zay nanaraka nyity fandaharana ity ary dia mirary soatsika rehetrarehetra mba ho samy salama daholo saotra toko. Tianao nisaorana Andriamato mpandrindra nasionaly Ampatsiviny any Andriamato Jean-Claude Roger Rakotonirina mpandrindra nasionaly tiako Madagasikara ny vahintsika tato anatin'ny fandarana dia mankasitraka antsika rehetra ihany koa nanaraka zanatra ny farany dia mametraka ny veloma finaritra indray tompoko lahy sy tompoko vavy.